Mamokatra voankazo maro iankara-malaza, betsaka ny very fotsiny ka zava-dehibe mifandonana izany ho azo tehirizina indray. Nahazo fanohanana tamin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny fandaharana asa prospereraka izany ny fikambanana Avako na ankara-malaza Vatsikoloina. Ahitana mpikambana miisa 12 manao an'izay fandonana voankazo izay. Tanjona ny anarenana indray ireo olona mandalo sedra ka manatona ny toby any amin'ny toerana iny. Maro ireo olona tsy anasa ka lasa manana loharanom-bola rehefa tafiditra ao anatin'ny fikambanana satria misy ny fifampisarana traikefa sy fampitana fahalalana. Tombontsoa lehibe ho amin'ny mpikambana izany satria manampy ny ara-pivelomana no sady mamerina azy ireo indray eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antom-pisinay eto zany dia ny amin'izay foto-drafitrasy naorina eto amin'ity toerana ity dia tahaka an'izao ahitantsika zao zany ny zavatra nomenanay. Dia ny antony indrindra zany satria maro ny voankazo izay very fotsiny, simba fotsiny eto amin'ity faritra Vatovavy Fitovinany ity. Dia miezaka zany izahay mba tsy asimba fa anodina n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo ho tonga fiarim-bola ho an'ny mpikambana. Dia ny antom-pisinay koa zany dia ny amin'ny hoe vehivavy izay eto amin'ity toerana ity dia vehivavy izay tany amin'ny toerana nisy azy voatositosika ny sarabaky ao sasany azy dia verisaina mihitsy noho ny fahalebiazan'ny zava-manjo azy tany ivelany tany ka rehefa tonga eto zany dia notezaina sy natao izay ampandrosy ananany rehetrarehetra fahasalamana. Ary rehefa hita fa tena salama dia izay koa no antony izao foto-drafitrasa izao zany satria mba ahatonga azy ireo koa rehefa ao anatin'ny fahasitranana sy ny fandraisana ny fahasalamana dia tsy hanao tanam-polo fotsiny zany ny vehivavy izay mahazo misitraka izany fahasalamana izany fa afaka indrindra miditra hofanina ao anatin'ity fikambanana kooperativa Avako ity dia afaka indrindra manao ny fiarina, ny fitadiavam-bola, fanatsarana ny fiainana izay misy ankehitriny. Raha mahita ny fahasairanana amin'izao andro izao kanefa ny zavatra tena fototra indrindra zany izay azahoana mahafantatra hoe hay ve reny olona izay lozan'ny fiarahamonina nahika ny fiarahamonina reny dia hay tena azo tezaina tsara, azo ampandrosoana tsara, afaka indray misitraka ny fahatsarany fiainana koa amin'izao andro izao ka izay indrindra no antom-pisin'ny fikambanana Avako. Ny fikambanana Avako moa dia efa miroso ihany koa amin'ny fambolena hazo fihinam-boa izay afaka ahodina ankehitriny. Azo lazaina fa efa miroborobo ny vokatry izy ireo ary manana viana lehibe ho lasa alavitra.